dia miamerina ny fiarabana antsika rehetra tokantrano regny tena koa ny ambassadeur-ny Joshua sy Adiano miaraka amintsika indray misaona hoe roso amin'ny toy ny fampianarantsika izay larana fahavalony moa izany ny fampianarantsika ny amin'izao ny izao. Maninona moa ny ambassadeur-ny Joshua no miteny hoe tsy voavony izay manaraka ny fampianarana izay toriko za ambassadeur-ny Joshua satria misy lalàna tsy maintsy arahana. Efa nambara tamintsika efa mitsy lalàna John 12:49 ka raha voadikainao mihitsy ny lalàna ny Joshua ihany koa dia tsy maintsy very ianao ho any amin'ny elo. Zay vao tena makany amin'ny elo ianao ka ny lalàna ny Joshua ilay dikaina no mahavery ianao amin'izay. John 12:49 no fakitsika amin'ity fa tsy amin'ny baiboly. John 12:49. John 12 dia ny 49 sy ny 50 tsy rehefatsika mihitsy ny hoe misy lalàna tokoa nomeny Joshua ary Joshua dia nitondra didy avy any amin'ny dadany Agava. Zay John 12:49-50 satria izao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay naniraka ahy izy no nandidy azy ho lazaiko sy izay ho toriko. Eto izany dia milaza ny teny fa Joshua dia ny ranoray ary hitondra didy izy ho lazainy. Izy no nandidy azy ho lazaiko sy ho toriko. Dia ny 15 ary araka ny boky ao amin'ny Matio io didy io fa laza aloha jevakely fa misy diso tsy nifanaraka le izy ato ihany izy fa 35 le izy ke za mety hoe 34-35 lova akitsika manontoro. Matio 24:35 ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Zany hoe zay nitenen'ny Joshua anatin'ity didy ity zany tsy ho levona mandrakizay ary tsy azonao sarahana mihitsy ny fahamarinana. Io didy io zany dia tsy azonao atao mihitsy mandravarava an'io na hoe manapotipotika an'io. Fenao ihany zay hoe rehefa teo mplasa mpanotanao zany ka mandika ny didiny Joshua dia ho tsipiny eny amin'ny elo. Zay fotsiny satria lasa mpandika lalàna ary zay mandika lalàna ny Joshua mihitsy nolazainy soatra masina amin'izay ty hoe Tesaloniana faharoa rehefa mekidolo zany ny barazy rehetra hoe ny sakana mba tsy hatonga nonolo foana angalataka ny fampianaran'ny Joshua misy lalàna io. Tesaloniana faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'ny Joshua. Tesaloniana faharoa 2:7 Tesaloniana faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10. Fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io zany izy io hitantsika io ka tokony hitandrana tsara zany dikan'izay hoe aza mandohiditra amin'izany renteny reny dia ianao ilay mpandika lalàna dia le ho any amin'ny elo satria ny tenin'ny Joshua mihitsy ilay didy sy lalàna zany zay. Ilay hoe izay nambaran'ny Joshua no arao amin'izay satria ny tenin'ny Joshua ilay didy sy lalàna. John 2:20 John 12:49-50 hoe didy io tenin'ny Joshua io. Ka raha voadikainao zany dia efa namoaka teny Joshua tsy azo tsy hiova mihitsy io novinovino fa ianao zany no faty amin'izany efa dikainao io. Ka inona le tsy ho dikaina indray azany dia zao raha ny tenin'ny Joshua hoe aoko mpakatony teny ary nareo fahazam-piainy fotsiny ihany. Izany hoe rehefa resy lahatra ianao dia manatona ny Joshua toy ny Ziadia ary ny Ziadia izay mampianatra anao no manao batisa anao fa tsy kony hoe ho angalarinao ilay fampianarana dia ho ampianarinao sy hotoritorianao raha tsy azo atao mihitsy izay. Tena fady. Donc efa antsika ny Tendremantro amin'ny bokin'ny Jakoba 1 ary mananatra anao ary rahalaka ny olona tena miaraka amin'ny Joshua. Mba ho tafakambana tsara ianareo, tafakambana mihitsy izany, tsy mahazo misaraka, tafakambana tsara, miray saina ary miray hevitra. Ka raha olona miray saina zany anankiray ny dikan'izany no mpitarika an'izany fa tsy be dia be ny mpitarika anazy. Fa raha vao mizara roa na mizara telo dia efa tsy mety miray saina intsony io ary tsy mety miray hevitra intsony io. Ary izay misaraka dia tsisy satria ny lalàna miteny hoe tsy misy fisarahana. Ka raha vao nisaraka tamin'ny ambassadeur-ny Joshua Ziadia ianao, ohatrany hoe
mba nanao batisa tany ananina tany nangalatra n'le fampianarana de tratra n'zay lalàna rehetrarehetra zay anao tsy misy aosoa iaraka aminao zany indrindra fa ny fampianarana enao teto no alainao na de iray amin'ny fotsiny aza na alainao de efa tsy mety na de iray fotsiny ato amin'ny fampianarana io ny anlainao efa tsy mety satria mitambatra io fampianarana eosoa io ka tsy hotsongotsongonay io ty mba metimety aminako alainao tsy fanao ka zay le tonga antsika miteny hoe mba ho tafakambana tsara ianareo a iray saina sevitra ary tsy misy fisarahana mazava be zay teny zay ho tsy hetra zay atao trano ary tokony tsy misy fisalasalana ntsony hoe tsisy misaraka ny eo amin'ny eosoa mazava be zay ka io lalàna io zany de ilay niteneny eosoa hoe vakitsikely zay teny atsy misy an'zay re zay rehefatsika zay teknisiana ikariko kely an'zay tsika ikariko an'zay hoe mitandrina ny didin'izay tsy maintsy karotsika kely io zay tsy tadaholona le any teo tsy maintsy karotsika any mandela io nanteniko izy ary ndraiky ty azy arenkao aminy zay ka honao aminy zany hoe le teny eosoa nefa le teneny eosoa hoe ty de avy any amiray ty ty omeko anareo ty zany hoe ny teniny eosoa rehetra zany le hoe didy a de raha ty any reo de tandremo io teniko io zany hoe namoaka teny eosoa hoe tandremo ny teniko tandremo le didiko zany satria ny teniny eosoa le nazay tarika hatramin'ny jauna 14 jauna 12 hoe didindray zay rehetra ambarako aminareo ka ny teniny eosoa zany de didindray ary io zay eosoa hoe raha ty anareo de tandremo ididindray zay nyteneniko taminareo no zany a lalàna zany le hoe mitandrina ny teny eosoa zay didindray azonao tsara nga mandiky an'izay le teny eo tsy maintsy mitandrina n'io teny eosoa ianao fa ny teny eosoa zay nambarany de didy avy any amiray daholo io tsy misy avy any aminazy io fa avy any amiray daholo nefa nazavaiko tamitsika hoe jauna 12 averina amandre jauna 12 averina kely mba hoantsika tsara mihitsy izy a jauna 12 zay le hoe ny teny eosoa rehetra zany de didindray daholo io a zay le hoe teniko mitandrina ny teniko de mitandrina ny didiny eosoa zany satria zao tsy ny teny ho ahy fa nyraizana niraka izy no nandidy aolazao lazaiko sy zay hotoriko zany hoe nodidina mihitsy izy zany hiteny an'zay rehetra hafatry dada iava ao amin'ny andiny fadimapolo ary fantatry fahafiainana mandrakizay ny didiny ity teny nomeny dada iavany eosoa ty zany de didy ary didy fiainana mandrakizay de io le teniny nandeha nitony an'io didy io izy a de io teny nambarany rehetrarehetra io ka zay teneniny zany de didy a de tandremo an'zay ty azy ho an'zay ty azy zany de tandremo zay didin'zay rehefa tsy tia anazy aza mitandrina de zay na tonga am'bokyny korintiana voalohany a toko faefatra ambiny folo andiny fafito amby telopolo miteny hoe misy ny didiny eosoa reny teneniko anareo reny korintiana voalohany a 14:37 14 diso mihitsy ny ty foka aloha korintiana voalohany a mihaino tsara daolo tsika etretra aloha fa 14 de manomboka amy andininy fa fito amby telopolo zay vakitsika aminarany eosoa korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-pana de aoko fantany tsara fa didiny tompony teny zay soratako aminareo reo teny nambarany apôstôly rehetra reo zany a nambarany apôstôly rehetrarehetra reo zany dia didy ny aosoa daholo reny tantaraiky tao rehetrarehetra reny zany a didy daholo reny ka raha dikainao zany reny teny reny hoe tsy misy mahazo misaraka ny atao amin'ny eosoa de efa nandika lalàna ianao a de efa olevony eosoa atao pofofonay ny vava ianao a de efa hitsipy any amin'ny farihy mirehetra hafa anao nodikan'zay zay na tonga n'zay ady am'teny azangalarina zao fampianarana zao rehefa hitanao tsy hoe kony aky ianao de mba mody anamboatra ho anao ko ianao de amorona fiangonanao tsy misy mahazo misaraka indrindra fa iaosoa lay manala ny fahotana ka tsy mahay manao teny intsony ary tsy mitandrina didy folo raha vo izay no alainao tahaka tena trande divoly direct ianao trande amiteny hoe devoly direct ianao satria zany tena ny eosoa mihitsy zany ary ny olo amin'ny eosoa le hoe tsy mahay manao teny intsony a vokatsy le hoe miala amy didy folo izy fa manaraka ny lalàna ny eosoa am'izay izy ary raha vo manaraka ny lalàna ny eosoa anao de manana fana masina de tonga soany amin'ny eosoa ny dika zay zay zany ny antony voalohany hoe tsy azo atao mihitsiny a ny maka tahaka an'izao fampianarana zao a
ka ampianatra an'izany ianao na mba hianatra anao batisa any ananinananao any ananinanina satria didiny tompony miteny hoe tsy misy fisarana ianareo. Zany hoe raha vao maka ny fampianarana ampianarika anao zany a ka nampianarinao ny ananinanina any de efa nisaraka tampoka ianao nandika lalàna ianao. Lay izy zany tena tsy azonao alaina tahaka mihitsy zany hoe Yahosoa zany zay ny voalohany. Tsy azo alaina tahaka zay fa fampianarany ziady azy anaran'lay naniraka azy tsy azonao alaina tahaka koa le fampianarana hoe tsy mitandrina didy folo satria zay aloha ny heninareo fa mbola be dehibe io a. Mbola ampianariko anao fa zay aloha zao lalàna tena goavana indrindra tena mifeny ao amin'ny Yahosoa fa mbola misy zatra be dehibe mbola hivoaka avy eo zay ampianariko anareo lalàna mitondra anareo ho lasa masina tsisy fahalotona intsony fa tena madio. Tena zany toe tena hoe olona madio parfait mihitsy a tsisy tsiny eo amasin'io dada Iavasy Yahosoa io. Zany zao fampianarana izao zay izy. Faharoa ny antony tsy azo afana mangala tahaka anazy a tsy ho azonareo mihitsy le fanahy masina mahatonga ny olona tsy hanota intsony. Tsy ho azo satria le fanahy masina de miainga am'izao fampianarana izao izy am'izao Yahosoa toriko zao hoe tsy misy mahazo misaraka aloha ny voalohany indrindra ary mahafantatra ny ziady azy ny fanahy masina zany satria avy ety amiko izy ary io fanahy masina io de avy any amin'ny lanitra any amin'ny Yahosoa ny midina makety ary efa midina makety izy a de tsy maintsy atao amin'ny ziady azy mazava ho azy satria za ve no izara azo any aminareo a zaraina mantsy izy io midina avy any amin'ny Yahosoa io a de rehefa avy eo Yahosoa manomena azy amin'ny alanako ihany koa rehefa manao batisa tsy maintsy eo le olona de mandeha ho azo makany am'izay le fanahy masina zany. Fa raha avy any amin'ny lanitra io no manao korsa makaty tsy tsisy fanahy masina mavita an'izany. Yahosoa raha niala avy any amin'ny niala avy ety an-tany ka ny amin'ny lanitra misy an'izany a eo amin'ny adiny efatra eo vao tonga tany. Io zany a tsy misy fanahy masina hoe tady eo eo de miazakazaka makaty fa rehefa atao batisa eo de tsy misy toby ipetrahana ary zay le hoe aty amin'ny ziady daholo reo no miaraka ko nareo olombelona ary mba mety hipetrahako zany tsy mety hipetrahany koa avy ety amiko reo makany anareo lalàna tsy hainareo zao zany fa famarinana zany. Zao nge vakitsika ny Tendriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany ihany hoe misotro fanahy masina ianareo a rehefa ao amin'ny batisa re tena tsisy Korintiana voalohany a vakitsika otonona foana ty zavatra ty de zay Korintiana voalohany toko 2:10 a andiny 7:10 de vakitsika ry ambony ery fa fanahy ray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho teny iray io izy io. Zany ny olona zany efa natao batisa de fanahy iray ihany no nanaovana batisa anazy na jiosy na jentilisa ao amin'ny Yahosoa iresahany io a nandevo na tsy andevo ary isika rehetra de efa nampisitrona ny fanahy iray ampisotrona fanahy zany ianao amin'le batisa ka lay fanahy zany dikan'izay misy miaingany matonao misotro ary ny mampisotro de Yahosoa fa le fanahy masina matona lefa tsy mety tsy miandry anao ety izy ary zay izy mandidimaka ety izy a ety am'izay ady adolo zareo rehefa manao batisa anareo a de iny le fanahy masina lasa makany aminareo any tahaka nandraisana zany tany amin'ny Yahosoa zay no mahatonga ny hoe ziadyamy mampianatra de rehefa mampianatra ziady a de miandry ny fanahy masina ho any aminareo any zay tonga namiteny hoe mitovy any ny fiasan'ny fanahy masina ho anatiko sy ny any aminareo any satria iray daholo ny rehetrarehetra amin'ny Yahosoa de ny fanahy masina ziady a moa de zay Yahosoa ihany ny dikan'izany a dia zay fanahy masina zay ny lasa makany aminareo indray zay avy any amin'ny Yahosoa rehetrarehetra de io no mahatonga ny Tendriamanitra hoe nampisotrona fanahy iray ka io fanahy masina zay ny sotrona io am'izay aza mahafantatra ny Yahosoa io mahafantatra ny ziady a io satria ziady a sy Yahosoa ny teny Yahosoa zao arahako zao zany rany de mampianatra anao zao fampianarana tsy mbola henony sofinao ary tsy mbola hita amin'ny masinao fa izao anao vao maheno anazy hoe tena misy ny afaka ny fahotana de io fanahy masina ny Yahosoa mihitsy no mitarika ny olona am'izay ka tsy azonao raha tsy ary amin'ny batisa ary ny batisa de ny lalàna de hoe
zay nampianatra ny manao batisa ka raha izany nampianatra dia aty aminay ihany io fanahy masina io no mandeha satria lalàna zany ka raha mivoaka zany io fanahy masina io a dia any am'izay mampianatra ihany io ka le mpianatra nampianariny dia ireo no mahazo anazy za zao mpampianatra dia manao batisa dia amin'iny ny fanahy masina vao lasa makany le nampianarina any le natao batisa araka ny lalàna hoe mbola ventsika am'izay le lalàna teo hoe Matthieu 28 18-19 hoe lalàna mantsy hoe ny nampianatra ny manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra no manao batisa le mpampianatra dia le mpampianatra efa teo ataon'le mpianatra batisa le mpampianatra manao batisa le mpianatra efa tsy mety zany lay fanahy tao am'lay izy moa lay tao am'lay nanao batisa no ihany no mifindra aminao satria izay ny lalàna zay manao batisa ny mampianatra ary vao nataon'le olona batisa anao a dia trande any le fanahy le natao batisa le fanahy lay nanao batisa anao a iny no mifindra ao aminao zany hoe raha Jesosy zany ny tompon'le olona anao batisa anao dia ny fanahin' Jesosy lay no mifindra ao tsy mety afaka ao zany nareo fa rehefa hiaraka amin'ny eo asoa nareo a maka ty am'izay ady avy vo mety zany dia zay ady ihany nampianatra an'izany hatramin'izay a tsy misy mampianatra n'izay afa-tsy zay ady ihany Matthieu 7:20 andininy 7:10 sy ny 20 donc efa kitsika Matthieu 28:19 dia fampy koa mandehany ianareo a dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianariny ianao zany dia zao ataoko zao dia rehefa avy nampianariny ianao a dia zao am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe manaova batisa azy ny olona nampianarina zany dia le mpampianatra ny manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra nampianarina no manao batisa ny le mpampianatra tsy mety zany na hoe le mpianatra ny lasa mandeha manao batisa any tsy mety zany fa le mampianatra ny manao batisa raha vao ny famadika zany zay sara zay a dia efa tsy izy tsony fivavahana avy eny amin'ny devoly io ary raha ohatra ianao ka nampianarina koka ianao mianatra mitondra ty fampianarana ty dia efa devoly koa ny miara-miasa aminao manomboka eo tsy misy fanahy masina miaraka aminao satria manino nandika an'izao lalàna zao ianao hoe ianao le fampianarana dia resy lahatra ianao dia hoe za koa mba andeha angalatahaka an'izany lalana makany amin'ny lanitry ty atao tsy hoe koa ny fitadiavam-bola lalana ho any amin'ny lanitry lanitra zao ampianarina izao famonjena ny olona hoentina ho any amin'ny lanitry lanitra ny fanahy ka tsy fanaovana business zany ka hoe fitadiavam-bola fa fady indrindra fa miteny anao fa tena miady amin'ny onary lanitra tsy ny tany ianao dia iaoso asy dada iava eny fa ny miaramila ny lanitry lanitra za mely ianao fa tena tsy fanao zany zavatra zany famonjena ho an'ny olona veny dia ho anaovanao ho tikatikaina kosa efa misy lalàna ny mibary eo tsy mety eo ataonao io fa rehefa tehitsipeny amin'ny elo dia ataovy le izy tsy ndrikotrano rehefa tehitsipeny amin'ny elo ary ady amin'le tompony teny dia iaiavasy eo soa dia ataovy ary ny fangalaran'le fampianarana fa raha dia mitsotsitsotso makany amin'ny elo mihitsy ianao ary ny zavatoza devoly ny araka aminao am'izay manomboka eo tena devoly ny ameny lohanao ny sainao ny fonao izy daholo ny banao anatinao a dia hitanao ny toyny e fa nyteny zay hoe tsy fanao ary aza mety manaraka an'izany nareo sady efa maneran-tany ny fampianarana ny fanazavana tsy misy zahatra azo angalarinao nge maheno nge zao tontolo zao e tsy eto Madagasikara reny mahina zao fampianarana zao fa hoe zao tontolo zao rehefa maheno anazy anjaranao zany rehefa resy lahatra manarany le fampianarana satria ho any amin'ny lanitry lanitra nge ny tanjony eto fa tsy hoe hitady voly fandehanana makany amin'ny lanitry lanitra no vizany eto foana ka zay resy lahatra any amin'ny lanitry lanitra manarany zay ady a dia iaosoany dikan'izay no rano satria zany rahany porofon'izany le olona afaka amin'ny fahotana vokatry zao fampianarana zao ka ny lalàna zany dia hoe andany ianao manao mampianatra dia rehefa vitanao ny fampianarana ataovy batisa ny resy lahatra dia zay le lalàna hoe zay mihitsy atao batisa ny ovonjeny manaraka lalàna daholo ianao fa tsy koa ny lasa anao angalatahaka fa rehefa resy lahatra ianao dia zao ny didy ho anao a mandehana manao batisa ataon'izay ady batisa ianao fa tsy olokafany ny tadiavinao dia ozany hoe ahoana zany le izy miantso anah nareo zako tsy maintsy miantso anah nareo raha tsy zany reo mankanisy ty Madagasikara ndray am'izay nefa le ty fa nikatona ny tade dia miantso anah zany nareo mankany aminareo za am'izay zafady mankany aminareo za am'izay hevitra zay rehefa voninareo hoe an'izay anao batisa dia miantso anah nareo miantso ny ambasadeur an'izay ady nareo rehetrarehetra
tambatra daholo zany rehetrarehetra ao amin'ny firenena mifampiteny satria tsy mety efa faketo anatin'ny anio daholo e rehefa miteny aty amiko nareo manapita teny hoe misy whatsapp ao misy whatsapp efa mipetraka ao anatin'ny site ao gamany tsara nga mambapetraka kely hoe le whatsapp io ihany moa le whatsapp ny tena marina mbapetraka kely hitan'io ty le whatsapp tya de apetraky nareo le izy any satria lalàna de zao izay mino sy atao batisa no vonjena rehefa eninao zany zay tenjea de tsy maintsy rehefa mino anao a de atao batisa fa tsy aiko hoe mangalatra tahaka tsy misy inteny taminao mihitsy hoe mangalatra tahaka fa i jesosy ny mpanao an'izany ny mpanaradian' jesosy ray mpandika lalàna de ireo tsy menatra ny mangala tahaka mihitsy iny eo ary manovanova ny teny io azy efa fomba n'zany ka aza mianatra ny fomba n' jesosy tsony fa manara am'izay ny famarinany ahosoa fa zany jesosy zany tena namitapitaka anareo na jesosy tsy zazy mpamitaka mihitsy zany firy ny karazana zava-doza natao zany mampanota anao mampandika lalàna anao io no zao mpanota mandraka androany mbola zany ve ny anaranao mbola izany ve ny anaranao aza mianatra an'izany tsoy manara ny ahosoa rehefa mino anao a resy lahatra ny fampianarana de nididin'andriamanitra mba tonga anao vonjena nididin'andriamanitra tonga anao vonjena de hoe andana manao batisa ary le mpampianatra anao de zao zaheninao zao no manao batisa anao a ny ambassadeur ny ahosoa ziady io hitanao eo amin'ny tele io na ny amin'ny internet anao mijery na mihina misy tele aminao jereo io izy io ny jerevo i olona io tady avy i olo io io nefa telefony efa meko anao laotsika ary jery anteny manaraka am'izay avetsika am'izay l izy ny fanay masina zay nraisina atao am'le batisa am'izay satria rehefa nataoko batisa nareo a de raisinareo le fanay masina iny le tena andriamanitra amin'ny asan'ny apôstoly de 38 asan'ny apôstoly de 38 a le lalàna le batisa am'izay zany ka io fanahy masina io tsy mety makany aminareo mihitsiny io de tsy ho afaka ny fahotana zany nareo hatramin'ny farany mandrak'izay asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fa valo amby telopolo fa kitsika aminarany eosoa io ngy teny ty e asan'ny apôstoly de 38 ary io petera taminy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny ahosoa lay voositra ianareo mba hazo famelana ny elokareo zay aloha zany ny atao hoe manao batisa aloha ty amin'ny ahosoa satria ahosoa no toriana taminao de manao batisa ty amin'ny ahosoa aloha anao rehefa andeha am'izay anao batisa ka vita le batisa anao de ozy ny tendry ambanity hoe ary ianareo de andray ny fanomezina de ny fanay masina misy mihitsy le fanahy masina dika an'izay io fanahy masina io ihany ny atao hoe fanahy ny fahamarinana satria io fanay masina io no hitary-dalana anao amin'ny marina de zay le mahatonga anao tsy manota intsy io vaketsika am'izay jauna atoko fahinambiny folo a ka rahainao zany tsy mandeha am'le batisa ty amin'ny ahosoma ty amy ziady de tsy azonao mihitsy io fanahy masina io fa tsy maintsy mpanota foana ary mpandainga sy mpangalatra mpijangajanga sy mpanao ratsy tsy mety tonga le fanahy masina manala fahotana satria io mihitsy le mitary-dalana marina miaranao tsy anota mihitsy nyzany mpiambina anao am'izay lalakalainao any ary misy atao am'ty fanjakana masina ity zany tena ato mihitsy nyzany zay le mahatonga ny ola tsy mahay manota intsony mbola izy fijona vavolombelona be deabe ho atao moa tena marina amin'ny fotoan'androny fa atao alohantsika aloha jeriny jauna 16 loko any andininy fahafito ny jerevantsika hatrany amindiny telo ambin'ny folo any jauna 16 andininy fahafito ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo fa izao milazany marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy anao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra lay mpananatra zany le fanay masina dika an'izay fa raha andeha ao dia hirahako aty aminareo izy io fanahy masina io zany le ho avy mankaty aminareo am'izay ary raha tonga izy de apaiky an'izao tozao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zany hoe mitarika ho amin'ny marina izy zany de nao nkefa itsika amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana le fanahy masina teo zany de izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay reny de olazainy avokoa eny fanatrany amy zavatra ho avy azy de ho ambarany aminareo io fanahy masina io zany de tena mitary-dalana ao amin'ny marina mihitsy zay ny mahatonga ny olona tsy mahay manota taritin'io fanahy masina io izy ary io fanahy masina io dia mahafantatra na de ny saina lalin'andriamanitra azy
ka raha io fanan'andriamanitra io no nraisinareo dia hatrany amin'ny hevitr'andriamanitra fantatrinareo le sitrapony le andehananao amin'ny marina tiako tenenina fa tsy hoe nisy sainy amin'ny fanamboarana azy tontolo zao no tonga any aminao any non ny sitrapony amin'ilay fandehananao makany aminay hoe mety aminazy hoenao tsy manao ratsinitsoa satria io andriamanitra io nefa miteny hoe tsy maintsy tanteraka ianareo ka io fanahy masiny io mihitsy le mitondra anareo makany amin'ny fahatanterahana zao faketsika ndray za ten'andriamanitra hoe ka raha vao misy tapaka ny ray am'ireo dia tsy tonga aminao mihitsy le fiainana mandrakizay Korintana voalohany veno ndretsika aloha dia ny toko faharoa dia amin'ny andininy fafily ngaminy aloha tsy revako kinosa fa tena dinika le izy Korintana voalohany toko faharoa dia manoko andininy fahafolo ovakitsika aminarany Joshua manoko andininy fahafolo vakitsika amin'ny anarany Joshua eto zany tsika ny afantatra hoe hatrany amin'ny sain'andriamanitra lasa azony daholo mba hahafany mandeha any amin'ny hoe tanteraka satria ilay sitrapon'io andriamanitra iavaly namorona anazy io namorona zao tontolo zao mihitsy io mihitsy ny tena takany sady azony avy hatrany dia isika no nanambaran'andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina zay an'andriamanitra azy zany hoe rehefa azonao le fanahy masina dia ny sain'andriamanitra mihitsy ny tonga aminao dia le zavatra mety aminao tonga nolo tanteraka zay ka mifandray amin'andriamanitra mivantana sy ahosoa zany dada iavasy ahosoa io fanahy masina io dia zay no mahatonga anazy hoe zay rehetra ataonao raha misy zavatra tsy mety tandia mibedy izy zay no natonga anazy natao hoe mpananatra vaketsika indray zay ten'andriamanitra zay ao amin'ny Jaona toko 7:10 amafisina farany dia zay natonga ana miteny hoe raha angalarinao le fampianarana dia tsisy azonao daholo zany teneniko taminao zany fa voamenao makany amin'ny hery satria nandika lalàna zay natonga ny teniko hoe tsy azonao angalarina zao fampianarana zao satria voalohany indrindra le batisanao tsy mety tsy afaka mihina ianao andriamanitra tsy izy eo amin'ny fitafianao io maty ianao dia hatrany dia inuita any amin'ny elo avy hatrany ianao adverserany Joshua io mpampanotanao io andriamanitra ny tomponao io tsy izy iny asory iny dikan'izay faharoa lay fanahy masina tsy ho azonao mihitsy le fanahy masina tady-dalananao amin'ny marina aty amin'ny Joshua toriny zay ady azy satria ny lalàna dia zay hoe rehefa resy lahatra ny titeny ty ianao dia manao batisa dia azonao le fanahy masina rehefa tsy resy lahatra kotsiny anao anao inona ty moana za tsy miresaka amin'ny tsy resy lahatra fa miresaka am'le resy lahatra teo any aminay teo any amin'ny Joshua ary tena be dehibe reo teo anyreo be dehibe mihitsy izy tonga ny fotoana antsoina daholo lay fanahy zay avy any amin'ny lanitry lanitra iverinao any amin'ny Joshua zay nandefanareo satria Joshua nandefanareo avy any amin'ny lanitry lanitra misy any Joshua nareo dia Joshua ty miantso anareo ty amin'ny lalan'ny Ziadia iverena daholo amin'izay nareo teny nomenareo ary didy maiza mihaino ny teny fa ity ny famonjeny anareo andao any amin'ny Joshua amin'izay tia ny valin'le antsoantsonareo hoe zay kosa ny ve tsy nanota fa inofo io ny manota manao tsy mety dia zay no tsipy any amin'ny elo tonga izy ty maiza mamantatra arinareo zao ny antsoantso alefa ny Ziadia Joshua no miantso anareo amin'ny alan'ny Ziadia niverena daholo nareo zay ny antony tonga ny fandikana teny be mandeha be io etsona n'izao tontolo zao arak'izay efa azo atao aloha dia Jaona toko 4:10 andininy eo amin'ny 3:20 eo ka hatramin'ny 7:20 ngaminy fakitsika eo zany zay aiza moa dito 4:20 Jaona 14:26 hitanareo io fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay irahandraiko amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo dia hiparakleto ny anaran'izy io na mpanampy na mpampahery na solovava sady mpananatra io zany mpampahery solovava asany daholo zany ka rehefa sady misy mpanampy moa ianao misy mpampahery moa ianao misy mpananatra moa ianao ahoana moa ianao zany mety anaonao foana ary ity tsy mba olona ny mananatra anao fa lay fanahy masin'andriamanitra avy any amin'ny dada iavasy Joshua mihitsy io no mananatra anao andro amanalina isa minitra isa segondra dia ina moa zany no tokony anontanao
zay no mahatonga ny olona ao amin'ny aosoa lay tena marina tsy mety manota intsony ary reo la efa tsy manota intsony reo no tonga any amin'ny lanitrylanitra ny mpanota tsy mahazo makany fa ny tsy mpanota no mahazo makany amin'ny lanitrylanitra de zay ato amin'ny aosoa zay tsy mba mahazo miditra mihitsy zay tsy masina mazava azy zany fa tena miditra ny mihitsy zay masina miditra any amin'ny lanitrylanitra ka zay zany ny famaranana ny teny koa tsy ho azonareo mihitsy le fanay masina mpananatra raha tsy atao batisa ato amin'ny ambasadorany soa sy ady anareo zay nampianatra anareo satria le fanay masina zay mahatonga nareo tsy hanota intsony a tsy ho azonareo any mihitsy novinovizy raha tsy atao batisinareo any amin'ny batisa io ny sotronareo nefa le manao batisanareo de tsy maintsy le nampianatra ary le nampianatra de za ka raha misy olona misandoka anareo any hoe avy io ny ataony batisa de makany amin'ny elonareo raha makany efa nampianatra tsy izy olo io ny lalàna de hoe zay nampianatra ihany manao batisa ity za ty vola matanjaka tsara afaka manao batisa nareo makany amin'ny lanitrylanitra vola be deabe ary ny asa miandry ana atsoy fotsiny za rehefa resy lahatra nareo mandefasa mesazy mandefasa taty io no whatsapp io plus 261 32 86 663 98 io atsora misy mesazy azonao alefa ao tena tsaratsara aloha de anglisy français fa afaka mandefa teny hafa ianao raha ohatra ny zay no mety aminao fa nojerevany ihany ny fomba andaminana anazy tsy mety etsika foana zay andaminana anazy fa zay zany ny fiafarany teny koa raha misy a fantanina tianareo apetraka de azonareo apetraka fa mahazavabe zay ny fampianarana hitondra soanao ngeny teny a hitondra fanavotananao ngeny teny a zay ny fanambaran'ny ambasadorany soa sy ady a mirazo atsika samytenao soa ho amin'ny afiarantsika mien'ny fantanina atsika zao a afaka mihitsy tsara ny fantanina atretareo zany de mbola tsy misy fantanina mihitsy no tonga fa de ao miandry kely eo anatin'ny 10 minitra atsika tsy amany atao miandry an'le fantanina zany tsika aloha zao satria tsy maintsy masitsika fantany ihany leo raha ohatra ka misy sao de misy malelo ny olona hoe tsy azo atao ntsony mangala tahaka an'io fampianarana io fa lalàna le izy zay na tonga nanametraka an'io teny hoe sao de alay mpanana le mpitondra fivavahana ka anao ohatra ny fanao ny le fomba nytao am jesosy na jesoa na jesus jisazy a de tena mametraka barazy sady ny teny eo sao tsy fanao zany satria ny antony tsy ho afaka ny fahotana ngena ianao e na le mpitarika tsy afaka ny taritina tsy afaka vo me mpangalatra sy jiola zavatoza aza miditra am'zany ka izay ny teny ambasadorany soa hoe tsisy moa zany ny fantena fa tena farantsika am'zay zany ny teny a miraha soatsika hita samoteny soa samiara mitsakotsako a de mandinika tsara de rehefa resy ladra de manatona am'zay hoe za tonoko atao batisa fa tena ho any amin'ny lanitrylanitra ho any aminareo a mazava le fampianarana tsy misy mpanota mazo makany amin'ny lanitrylanitra zany fa ny mpanota de tsy maintsy makany amin'ny elo mbola misy sms moa apetrakytsika hoe sms 260 plus 261 34 32 255 21 zay le sms atsika andro azy zany ho an'zay metraka fantanina indrasana kely ao anatin'ny 2 minitra plus 261 34 32 255 21 miandry kely anatin'ny 2 minitra atsika hoe anaona sy manaona de hitatsika eo zany toyny am'izay fotoan'izay fa de matotsika fa le atsarana lehibe any amin'ny lanitrylanitra de ny fahazavana lehibe a hitondra famonjena ho tsika rehetra ary hitondra fanafotona atsika rehetra zay efa miaino mba hitoetra tsara amin'ny asoavantsika sy ny atsaran'lay andriamanitra mahery zay moa zany ny filazana fa de miraso atsika eo taina soa tsy misy ny fitenenana ny olona amarana ny fotoana atsika ary sotra betsaka datamala iava sotra betsaka ny amin'ny teny sy ny fampianarana hitondra sosy fahasoavana ny teny ary atsarana ho anzay rehetra mandray ny teninao voninahitra anao datamala iava vonjeo le fanahy ao soa zany teny meko zany le tena famonjena ny fanahy zany fanavotana an'le fanahy zany vonjeo ny ole ao soa hitany tsirairay avy ianao mba tonga azy hitodika ho any aminao hitany tsiray avy ianao mba hivelenany makany aminao vonjeo ny olona dada iava malala vonjeo ny olona ao soa voninahitra no mandrakizay ny atsaranao ny eo an'zay rehetra mandray ny teny ary ny asoavanao ny zay rehetra mandray ny atsarana anao ny voninahitra mandrakizay
sorabetsaka tata maria iava amin'ny anaranao Iehosa no mazany favaka rehetra zany. Halleluia, amen. Dia mirahatsotsikatra samy tena soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana mandaraka dia manandratra sy ady hoe rehefa resy lahatra dia tongava misaotra anarana ny batisa amin'ny alalan'ny WhatsApp ny ataonareo efa misy numéro mipetraka ireny ilay hoe Virenkendre Mandingy technicien io le WhatsApp io plus 261 32 86 863 663 azafady 98 avec le mandeha plus 261 32 86 663 98. Efa misy mpandika moa zay teny zay amin'ny teny sinoa amin'ny teny anglisy ary amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa zany izao famivadana zao. Dia zay ary fa dia miraso tsika samy tena soa amin'ny manaraka andrea venao matory.